Zavatsarudra manju, zay manju, tumani situreu, zay mety ankarary fo, zany fo, epandrino sijereu, fa indro misy zavatso, natoro tilaraio, fa ulana Jesu. Itasire, desari mampivadiku, zanifu, la haizanu ale, tolala maizina avuku, avuku, defizau de mitere, faindru misi zavatsu, naturu tilalayu, faulana Jesu.
Abitsikenti tsy fantatra zay mborise zaise toizananity fatokina noase nifinona loatanja nifandreseny fazona matorotsirarayo maolana
She
ciza fa nanzotoni rehetra konde toerony erisetra iaretana erisetra tao aminy vava sekenay fikasiakanana zay mandrava erisetra tao ankolaka okzay toerinalma ufolaka andro fa enina sahady isika androany ary mbola fifaliana ho anay hatrany a ny miarahaba antsika tsirairay avy fifaliana ho anay koa ny mbola miarahaba anao vonina tafaraka eto indray tsika amin'ity fotoana ity ya faly miarahaba anao madame pasteur miarahaba ihany koa antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao na any atokantrano na ny amin'ny toerana naizanaiza misy anao dia ny firariana dia samy anovo fahalalana vaovao sika zay hoentsika indray miatrika ny fiainana noho ity fandarana ity androany isika vonina dia iresaka indray ny momba ny hoe efa latsaka efa tafiditra efa niara ny erisetra ny olona anankiray inona ny toe-tsaina inona no azo resahana inona no fomba atao zany hiatrehana izay toe-javatra izay indray ya na tanora io na ankizy na olon-dehibe dia mafy hatrany ny fiatraikan'ny erisetra eo amin'ilay olona tsy maintsy ampina izy zany iotra miatrika miaina mihoatra lay toerana misy azy fa tsy hitoloko ao foana anay création fa ilaina ny fanampiana azy araka ny resantsika hoe misy reny ao amin'ny centre vonjy ohatra ny be velan-tanana dia mandray ireo niaran'ny fanolanana ohatra fa ny amin'ny eto amin'ny eto Madagasikara ny faritra rehetra dia misy an'ilay antsoina hoe ivitoeram-pihainoana sy fanondron-dalana centre d'écoute zay nao fatarana azy ka reny centre ireny dia misy mpiasa sosialy manadiady andro olona niarany erisetra dia manampy azy mampitraka azy satria ilaina izy mihoatra ilay toerana misy azy dia mena n'ilay tantsoroka izy ilay antsoina hoe prise en charge psychosociale ampiny izy misy fotoana antsoina mihitsy ny mpitsabo malokana reny psychologue no fatarantsika azy mba anamboatra ny sainy anohana azy ka zava-dehibe zany zay hoe fanohanana izay amin'izao fotoana zao tsy fitentsony hoe niarany erisetra amin'ny teny frantsay sy tena mazava kokoa hoe victime tsy ampiasaina intsony zay amin'ny tiady amin'ny erisetra ity fa survivante no ampiasaina zany hoe olona mandresy olona miady zany ary tsy mijanona amin'izay toerana zay hoe dia mitoloko eo foana dia efa zay moa dia hevitraikitra zay moa zany dia efa eto izay moa ny anjary fa mihoatra ary zava-dehibe ny anampiana satria mety tsy ho vitany rery zay ary zay ny tanjon'izao fiarahantsika sy dindinika izao ahafahany olona mahafantatra ahafahany mahazo toky ara-panahy ahafahany malala hoe aiza ny lalana tokony aleha ahafahany miady miatrika an'ilay toe-javatra zay mitrango amin'ny fiainany ie zay indrindra vonina ary izay koa ny dirantsika ao anatin'ny seho atsehatra anankiray seho atsehatra zay anoronantsika indray hoe inona zany no fiatrehana ny fiainana amin'ny ho avy indray manomboka izao manasantsika anaraka finaritra an'ity seho anankiray ity zay ampahery atsika Wadray voirana ka manina eto ndry mandry mandeha any avelo zareny fa misy kia tsy tandriva za zao marary tension miakatra ny hanina tsy milatsaka marary daholo ny tenako rehetra leo fa inona miseho jerendry ohatran'ireny ohatran'ny efa itapy zany fa tsy tandriva ireny zavatra nazo ataloha reny leo be aho tsy rakako fa tsy efa zavatra taloha daholo ve reny
fa izy ary tsy efa nandray ny valinasany iano a fa na izany ohatra manaraka foana izy ohatra ny hitako daholo ny zavatra rehetra nataony a zay alehako dia ohatra ny ahitako le fampijaliana rehetra tena zavatra efa lasany vedy fa verindry adinoana daholo ve zany fijaliana tena komangana sy ny ratra zay nazo ana ahoana ny anadinoana andraiky raha zany dia vao maindry arary eo tarepody ny fijaliana rehetra nazo a tsy vita zany e alako potika no azoko manontolo zany ny makarary andrio jere lasa dalindry rehefa kelikely fa zange te ho sitrany e fa za manina fanafody andriky mba meo azany akisa ohatrina mahazo aza fa zany e mbola manana le vola olitra tsy alo vola tsy vidiana vola aho a sady to dia mahasitrana andry zany zany mba meo akisa mamelaky iny elony a inona mamela ny elony amin'ny zavatra rehetra efa sove tsy vitako zany e dia mbola hitomby eo ihany zany io aretindry io enondry tsara ane za ozy ny baiboly hoe zay tsy mamela ny rahalahany dia mpamon'olona dia lasa ohatry ny mpamon'olona indrindray zany ratsy noho izy zany ndray zany ny mpamon'olona za ve niarany ny erisetra dia zany ndray ve ratsy noho izy vo irana tsy zany no miteny an'izany ny baiboly no miteny an'izany zany ve andramo aloha dia ho hitandry eo raha izany ary dia mba andramako sady zako ngeky efa teo sitrana mafy mihitsy eno sady izy ngeky any amin'ny misy azy any mety efa mifona amin'Andriamanitra dia vao velany elony fa ndry mba ahoana be fankalana foana eo tapaka ny hevitra kia tena aleo avelako ny adisoana vitany tamiko tsy any loatra ka fa sao dia zako maty eto sotra kia aleo fa avelako sotra kia ary mitsangana amin'izay ki teo ndao amin'izay anze efa misy sakafo any an-trano misy any za zany zao hinana be mihitsy any zany zao no anabe zay ny amin'ny seho an-tsehatra iny inoko fa voaray ny afatra ary nafinaritra ny fandraisana ny afatra farany iny makasitraka anao indrindra koa vonona Rakotondrantsimba ny amin'ny fandavatenanao lehibe niara-ny asa tamin'ny sampana miadidin'ny vehivavy sy ny ankizy teo amin'ny fikarohana teo amin'ny fizarana andreo fanandramana isan-karazany izay ataonao eo anivon'ny asa fanaovan-gazety indrindra eo amin'ny lafiny ity hoe ady amin'ny herisetra ity ny firarinay dia aomby hatrany ane ianao hitombo hatrany ny asa ary ahita n'ireo zavatra tena ilaina ary izy tosika lehibe izay hoentinao sy hoentin'ireo namanao mpiara-manao gazety amin'ity ady amin'ny herisetra ity dia ankasitrana be dehibe ihany koa ny départementa mididin'ny vehivavy sy ny ankizy nanaiky nanasa ny tenanay nafana ny zara izay fantatra kely any izy reny fa iverintsika fa nanampy fahalalana ny mpiaino sy ny mpijery izao fandahana izao inditinao izay no loha FDB ny fiangonana adventiste mikasika ty ady amin'ny herisetra ity tsy hoe tapitra ny fandahana dia vitany ady fa isan'andro isika ny firariana dia ho mpandritra hatrany isika ho mpandritra hatrany ary ny département ihany koa dia ahita fahombiazana eo amin'ny asa izay atao ho voninatr'Andriamanitra dia makasitraka tompoko maraso atsika rehetra miara-pandray volasoa amin'ity andro fahaenina izay amaranantsika ny herinandro nanarahantsika seminera mahakasika ny ady amin'ny herisetra androantsika dia andray loha hevitra manokana indray tia tsy misy fepetra andeha lohasika hivavaka mialohany hidirantsika amin'ny fanadihadiana araka ny ten'Andriamanitra. Andriamanitro misaotra fa tehiresaka aminay sy izara torohevitra aminay ianao amin'izao fotoana izao ny fanahinao no angatahanay hitarika sy hampianatra anay ihany koa izany teninao izany ary hitondra fanovana eo amin'ny fomba fiainanay fifandraisanay amin'ny hafa ary indrindra ny fifandraisanay aminao amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay izany vavaka izany amen. Tia tsy misy fepetra izay indray ny loha hevitra izay hozaraintsika amin'ny namantsika androany volasoa inona indray ary no azontsika resahana mahakasika an'izany loha hevitra izany.
Fanomerapantsika rehetra ao amin'n'ilay resaka hoe tia tsy misy fepetra dia iresaka sika hoe manoloana ny herisetra zany a dia aiza ho aiza ny toeran'izay hoe tia izay ka raha ohatra hoe tsahivintsika kely ilay tantara kely nojerentsika teo a ilay vehivavy tao amin'iny tantara iny dia ny safidy ny amela heloka ny olona izay nanao herisetra taminy fa nahoana ary inona marina moa zany ny dikany hoe famelan-keloka ary aiza ho aiza ny toeran'izay mifanakaiky amin'ny hoe resaka fitiavana moa ve zany lay izy hoe tia tsy misy fepetra dia hoe mamela fotsiny le nanao herisetra amin'izao fotsiny ihany ny famelan-keloka dia tsy hoe akanosana akory ny dikan'izany tsy hoe fanaovana ho toy ny tsy nisy ny fahadisoana vita na koa hoe fanafoanana ny fahaiza mandanjalanja dia tsy midika ihany koa zany hoe famelana ny fanararaotana hafa indray zany mbola toe-javatra hafa mihitsy a no tian'izany resahana ny tiana isariana ny saintsika aloha dia hoe toetra n'Andriamanitra mihitsy a ny mamela heloka ary Andriamanitra dia tia ny olona na izay manao herisetra na izay aran'ny herisetra fa ny herisetra no tsy tiany ka Andriamanitra zany miantso antsika mba hamela heloka raha toa zany ka misy herisetra eo amin'ny fiainanao ny tsara indrindra dia ny mifanatona ny mifampiresaka ary mifamela heloka satria ny tsirairay avy dia mila famelan-keloka raha ianao no nanao tsy nety dia mitady famelan-keloka ny tsirairay avy mantsy dia mety ho na nanao herisetra na hiarany fa ao anatin'izay a ny resahana teo dia hoe mifanatona dia mifampiresaka dia mifamela ka raha ianao no niarany dia antony le olona nanao izay nandratra anao zany dia miresaha aminy ao amin'ny soratra masina mantsy tsy ovaka itsika fa asaiko ianao no hijery azy ao Matio 7:20 dia lazainy ao hoe raha nisy nanao fahadisoana dia atony izy ary resao raha tsy manaiky izy dia mitondrana hamana anankiray mba hiaraka aminao ary raha mbola manday izy dia apekaro ambonimbony kokoa ny raharaha ary azontsika mpiarina amin'ity resaka herisetra ity zany fa nitanjontsika ny fanatona dia ny famela heloka raha toa ianao no nanao ny herisetra tamin'ny olona tsapanao zany dia manatona ihany koa mangata famelan-keloka fa Jesosy anie nanao toy izany dia tahaka izay nataon'i Jesosy ihany koa no ataontsika Jesosy a no nampiarana ny herisetra farany izay mafy indrindra raha samy olombelona tamin'izy tonga tetỳ tany ny tevatevaina ny roraina ny opaina ny kapohana ny nalana baraka natao an'izao herisetra rehetrarehetra izao kanefa ny teniny ary dia hoe mamela ny helony fa tsy fantany izay ataony Jesosy ary nitondra ny helokontsika olombelona mihitsy teo amin'ny hazo fijaliana mba hamelana an'izay helokontsika izay fitiavana lehibe tsy misy fetra tsy misy fepetra no tao aminy namelany ny helontsika dia andeha hakatahaka azy isika ao anatin'izany koa tena izay indrindra volasoa tian'Andriamanitra raha hiampita amintsika izay toetran'Andriamanitra ilay fitiavana izay ary tiany raha ohatra ka hoe rehefa mitoetra ao amintsika ny fitiavana dia mba hamela toa ny izay nataony ihany koa isika tsirairay ary izay mahafitiavana an'Andriamanitra izay dia mibahana izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra manontolo raha tsy hijery fotsiny tsika fa tsy nijaona voalohany 4 dia anjarantsika ny mandinika an'io toko manontolo io fa manambara ny fitiavan'Andriamanitra manontolo izany fa ny 7 dia 9 tapany farany eo a dia lazainy mihitsy hoe Andriamanitra dia fitiavana dia ny 9:1 dia misy ohatran'izao izay tiatsika resahana amin'ireo namantsika ny jaona voalohany 4:1 dia ozy izy hoe ry malala raha izany ary ny tiavan'Andriamanitra antsika dia tokony hifankatia isika tiany ampitaina amintsika izany toetrany izany satria izy tena tia antsika namela ny fahadisoantsika nanolotra ny ainy ho antsika dia ozy izy hoe tokony hifankatia isika ary rehefa mifankatia isika dia manahaka azy
ao amin'io jaona voalohany toko faefatra io ihany fa ry amin'ny andininy fahafito ambe folo a tapany farany ery andininy fahafito ambe folo tapany farany dia ozy izy hoe fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao rehefa manana n'ilay fitiavana isika dia tahaka anazy ary rehefa nanantsika izay dia mahavita mamela heloka tahaka azy ihany koa isika dia toy izy antsika kely eo amin'ny andininy faharoapolo manao hoe raha misy manao hoe tian'Andriamanitra izany hoe milaza ny tenanao mpanara-tian'i Kristy kristianina zany raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa mankahala ny ralany izany hoe rehefa tsy mamela ne ianao dia namany mankahala izay satria rehefa tsy tianao izy dia tsy hamela azy mihitsy ianao ozy izy hoe raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankahala ny ralany dia mpandainga izy ozy izy fa izay tsy tiany ralany a izay hitany dia ataony ahoana ozy izy no fitiavana an'Andriamanitra izay tsy hitany dia eo amin'ny tapany farany a eo amin'ny andininy faharaiky amby roapolo eo dia ozy izy hoe izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany ralany ary raha tiany hafa isika dia mamela ny hafa ny amin'ireny fahadisoana izay vitany ireny ary misy toko sy andiny anankiray izay mahafinaritra volasoa mahakasika an'izay le hoe fanahafantsika an'Andriamanitra izay satria toetra an'Andriamanitra ny mamela heloka toetra an'Andriamanitra ny mamindra fo ny Luka toko fahaenina andininy fahaenina amby telopolo Luka toko fahaenina andininy fahaenina amby telopolo dia hoe aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo dia rehefa manana an'izay isika dia vitantsika ny mamela ny heloka tahaka an' Jesosy satria tahaka an'Andriamanitra tokoa isika rehefa tsy vonina iaina amin'izay hoe mamindra fo izay tokoa isika fa tsoa dia ny fiainantsika arany tsy atsarovana fifaliana satria raha ohatra zany ka efa ao zany le lasa fankahalako tsy tia an'le namana satria nanao ratsy tampoka izy mety hevitra hoe rariny satria zany aran'ny herisetra nataony fa rehefa efa nena aminy a dia mivontorona ohatra na tonga dia mivily na misy miferinaina be any anatiko any ka miketrika valifaty mihitsy mety hitarika ao amin'izay mihitsy dia mety ampiteraka herisetra hafa indray zay ka na ho an'ny tenako ohatra hoe za le tsy te hamela na ho an'le hafa raha heritreritra valifaty a dia hisy herisetra vokany toy any manaraka indray zay ka andeha ny tenin'ny soratra masina ho arahantsika fa isika ihany no azo tombony amin'izany rehefa tsy hamela heloka zany isika dia tsy tiany namana ao anatin'izay dia lasa feno fankahalana dia ny fankahalana iny ane tahaka ny misy zavatra mibahana be zany ato hoe dia ianao raha tsy avy miaina ao anatin'le izy ka inona ny tianao ianao le tezitezi dava ve lasa kamokamo ary indraindray mety na nivavaka raha tsy mahavita satria misy fahatezerana ao anaty ao misy fankahalana sa aleo le mamindra fo dia aleo manao tahaka an' Jesosy a mamela dia maivana dia manarana ihany koa zany tsy hamerina intsony ny fisian'ny herisetra ka na ny fahasalamana raha ny volasoa sy mbaina izy io e satria tonga daholo a ny stress tonga ny fahaketrahana ratsaina ny fikorotana ny toe-batana rehetra dia tonga avokoa dia isika ihany zany a no hiaran'ilay voka-dratsy a amin'ity hoe tsy fahaizantsika mamela heloka satria tena fanasitranana ao antsika izy io tena fanasitranana ny famelan-keloka ary raha antsika le izy a dia hitantsika ny tombontsoa mivantana eo amin'ny ara-batana arak'izay resantsika izay a eo amin'ny fahasalamana eo amin'ny fotsika ary indrindrandrindra arak'izay namakitsika ny soratra masina teo dia amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra na ny ara-panahy izany zava-dehibe mihitsy ny resahana an'izay volasoa satria nyty fiainantsika ara-panahy ity dia miantoka ny hoavintsika manontolo mihitsy tsy ny fiainana eto ihany fa ny tena ny hoavy manontolo ary lazainy mihitsy raha hoe raha tsy mamela heloka isika dia tsy afaka hamela antsika Andriamanitra mivavaka foana isika hoe mamela ny helokay tahakany namelanay sy meloka taminay dia atao tsy enjery fotsiny vavaka ay misy afatra lehibe tena tiana ampitaina ao anatiny ao ny Mateo toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo manambara an'izay vavaka nampianarin'ny tompo izay eo amin'le resaka famelan-keloka ay isika ity rehefa angataka famelan-keloka dia mila mamela ny hafa
Ie misy toko sy andininy toizany eo ary tena tsindriny be tokoa volasoa hoe manahoana moa matitoko fahenina dia faefatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo. Ao amin'ny matitoko fahenina andininy faefatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo dia izao ilay voasoratra ao hoe faramamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo ka fotoana izany izao ampiarana azy fa tsy atao tsenjery fotsiny tsony satria tombontsoa antsika ihany ny fanatanterahana izany. Ia, tena zava-dehibe izay tena tsy ahazo famelan-keloka tokoa ka isika ity rehefa tsy mamela ny hafa. Fa hono aho volasoa indraindray misy manao ihany hoe avelako ianao saingy tadidiko rehefa any arinana ve sa na hoe rehefa raikitra tokoa ny olana dia rehefa avy hoe ngatsy tsaroko ilay nataonao tamin'izao iny na koa misy manao hoe ao fa samy maka coin fa eny mifamelantsika fa mifamela hoe mifamela dia ohatran'izany ve ny tena famelan-keloka takian'Andriamanitra amintsika? Tsy ohatr'izay raha ny ataon'Andriamanitra satria Andriamanitra ilay tena tia antsika tsy misy fepetra rehefa mamela heloka dia tsy ohatr'izany ny anazy. Tsy hoe avelako ianao androany fa manaraka tandremo tsara fa tsy adiniko iny tsy manao an'izay Andriamanitra ary lazainy ao amin'ny soratra masina mihitsy izany ao amin'ny salamo fahatelo amby zato. Ao amin'ny salamo fahatelo amby zato dia ny andininy faharoambin'ny folo. Salamo fahatelo amby zato andininy faharoambin'ny folo dia izao ny voalaza ao hoe tahaky ny alavitry ny antsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Ny an'Andriamanitra dia ohatr'izany lavitra tsy miverina tsony tsy tadidiana. Zay tena zava-dehibe izay tena zava-dehibe ny ahaizantsika an'izay raha te ho tahaka an'Andriamanitra isika dia andao koa mba hianatra manao an'izany sady ao amin'ny soratra masina vadisoa misy teny tena enjakenjana fa tsy maintsy zaraina satria soa ny arahantsika mikasaka eto dia nejerena hoe inona ny lazain'izany teny izany Ie ny taonina voalohany toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Taonina voalohany toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Andenge enoantsika tsara ny ambarany izay rehetra mankahala ny rahalany dia mpamonoolona. Ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamonoolona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Mahitsy be izany teny izany ary enjakenjana fa soratra masina no milaza azy dia inotsika avy amin'Andriamanitra ary misy afatra manokana tiany ampitaina amintsika rehefa tsy mamela heloka dia tahaky ny mpamonoolona izany hoe ratsy ny olona nanao herisetra indray izany. Ie ratsy ny olona nanao herisetra indray ka aleo avela ilay heloka izany. Ia zava-dehibe izay. Zava-dehibe izay. Iny ary fanontaniana apetraka amintsika dia hoe te ho voavela heloka eo anatrehan'Andriamanitra koa ary ve izany isika io sa aleo le olona mety ho efa nifona ihany any le nanao herisetra fa isika mety ho tavela eto tsy tafandray tsy tafita fihavanana amin'Andriamanitra satria tsy nifona fa raha te ho voavela heloka eo anatrehan'Andriamanitra isika dia andeha ihany koa hamela ny heloky ny hafa dia tahaka izay nataon'i Jesosy tsy mankahala tsy mitahiry an'izay hoe ngidimpon'ny fankahalana izay ao anaty ary tsy mieritreritra ny amalifaty nefa tsy hoe mipetraka amin'izao fotsiny tsy hoe anarina fahotana izany na hoe amela n'ilay toe-javatra ohatran'izao fotsiny fa satria te hanafoana n'ilay vesatra ao anaty te hanafoana ny alahelo te hampiala n'izay hoe fankahalana sy mety hoeritreritra anao valifaty na anao herisetra indray izany dia hamela ny ratsy hamela ny helok'ilay olona nanao ratsy ary maninona moa raha andeha mihitsy hivavaka mandrakariva ho an'ilay olona izay nanao herisetra mba hanana n'ilay olona fiadanana ihany koa fa ianao anefa ny voalohany tena voasitran'izay. Andeha volasoa hoentintsika mibavaka ny mety ho fanapahan-kevitra ny tsirairay avy amin'ity anio ity dia mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra avokoa isika tsirairay avy dia mba ho azo antoka ilay fiainana mandrakizay izay miandry antsika. Ndao volasoa eto ambavaka ary tena izay mihitsy hivavaka isika.
andriamanitra rainay saoranay ianao ny amin'ireo torohevitra maro izay nomenao anay nandritra n'izay herinandro izay isaoranay manokana ianao tamin'ity hariva ity satria misy fiadanana manokana tianao iainanay ary izany no hitalaonao aminay ankehitriny dia ny fahaizana mamela heloka mba hanananay fiadanana anaty ray masino tianay mba hilamima ny fiainanay ety an-tany ary azo antoka koa ny fiainana mandrakizay tianay izay mba ho voavela heloka eo anatrehanao koa ka mpio ho vao ny fonay tsirairay avy sitrano ireo rahatrapo amponay ao ary avelao izay mba hay hamela heloka ary raha toka nisy olona ihany koa nanaovanay ny tsy mety dia mba hay angataka famelan-keloka amin'izy ireny koa izahay ka ny fifandraisanay samy izahay dia ho tsara fa ny fifandraisanay aminao koa dia tena ho tsara indrindra dia mitahiny tsirairay avy ary mitahiny ankonana rehetra mitahiny tanora ny ankizy ny tovavy tonona manokana arovy amin'ny herisetra fa indrindra arovy amin'ny fankahalana fa hay amela heloka dia anona fiadanana ny tsirairay avy aminay misaotra indrindra ray masino amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka amen amen dia atreondray ara ny fandaharantsika androany iny dia mirary ny fitahin'andriamanitra ho azitsika tsirairay avy
manana sahady isika androany ary mbola fifaliana ho anay hatrany ny miarahaba antsika tsirairay avy fifaliana ho anay koa ny mbola miarahaba anao vonona tafaraka eto indray tsika amin'ity